ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo kase izao. Ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao amin'ny trano lehibe dia tsy fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany omem-boninahitra ary ny sasany alam-baraka. Ko raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omem-boninahitra izy, efanao amasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Araka izany ry havana dia ny mety ataon'ny Timoty noho ny fisian'ny mpampianatra sandoka, izany moa no soramandry eo ambonimbony eo azotsika ihany koa amin'ny tinana izy ho ampahatsoatra masina izay noraisintsika teo izao. Fa izay ho tsongaitsika manokana angalana ny afatra amin'ity an'io ity dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny andininy fahasivy ambin'ny folo tapany faharoa manao hoe ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Averiko ihany ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Famarinana roa ry havana no andeha ho tsongaitsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe mahalala ny azy ny tompo, hoy Paoly tamin'ny Timoty. Mahalala ny azy ny tompo, hoy Paoly tamin'ny Timoty. Hitantsika moa izany eo amin'ny tapany voalohany tamin'ilay teny izay nitsongantsika teo tamin'ilay andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny tompo izy mahalala ny azy. Ity ry havana dia hitantsika fa i Paoly moa no manoratra, ary ity no epistily farany izay nosoratany nomeny ho an'ny Timoty izay mpitarika tao amin'ny fiangonana. Ary ao anatin'ity epistily ity izy dia miresaka ny amin'ireo mpampianatra sandoka izay efa misy eo amin'ny fiangonana mihitsy, ambody mitafy odi-janak'ondry ireny. Kanefa hozy izy dia izao hoe fantatro ny tompo izay azy sy tsy azy ao anatin'ny fiangonana ao, fampitandremana zany izay ambaran'ny Paoly eto. Inona ny dikan'ilay hoe mahalala? Ny dikan'ilay hoe mahalala dia izao mahay manavaka ny azy. Zay zany ny dikany, mahay manavaka ny dikany. Ain'Andriamanitra zany, ain'ny tompo atao zany ny manavaka ny azy sy ny tsy azy ao anatin'ny fiangonana ao. Tsara ho fantatsika aloha fa ny ambara eto hoe fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia ny fiangonana no ambara amin'izany. Ny fiangonana no ambara amin'izany. Ka ao anatin'io fiangonana io dia fantatro ny tompo, ainy manavaka hoe iza no azy ary iza ny tsy azy. Eo ambanimbany eo izy dia mbola manazava hoe misy fanaka samihafa ao, volamena, volafotsy, fa misy tany ao, misy hazo ao, zay ny sasany amin'ireo omem-boninahitra ary ny sasany alaina baraka. Zany hoe misy isan-karazany le olona ao anatin'ny fiangonana ao. Fa izao no zavatra mafy orina. Dikan'ilay hoe nasiana tompo kase, zavatra tsy azo zongozoniny izao fahamarinana ambarako izao dia ny hoe fantatro ny tompo, ainy no manavaka ny azy sy ny tsy azy. Tsy azo fitahana zany Andriamanitra. Tsy azo fitahana zany Andriamanitra fa afaka manavaka tsara izy hoe ity ondry, ity ambody, ity janak'ondry mitafy, ity ambody mitafy odi-janak'ondry, ity izao. Ainy zany, fantany zany ao anatin'ny fiangonanao izay azy sy tsy azy. Ary eo moa Jesosy Kristy any amin'ny Matteo toko 10:20 dia efa nilazany zany. Misy olona nanantona azy zany fanjakan'Andriamanitra hoe zay ane efa nanao zao efa nanao an'izao tamin'ny anaranao. Zany hoe efa olon'ny fiangonana zay, ny asa tao amin'ny fiangonana zay, nanao asa mahagaga tao amin'ny fiangonana zay. Fa ho Jesosy hoe tsy fantatro ianareo. Tsy fantatro ianareo. Ka ny dikan'ilay hoe mahalala ny azy zany dia izao hoe ny tompo dia mahay manavaka ny azy, tsy azo fitahana, fa fantany izay azy tsy azy amin'ireo olona ao amin'ny fiangonan'ireo. Zay zany nambaran'ny Paoly tamin'ny Timoty. Fa ny heviny faharoa koa dia izao, ny dikany hoe mahalala, raha jerevanao ny dika teny fototra amin'ny teny grika zany zao, satria ny teny grika moa no nanoratana ny Baiboly dia ny dikany dia hoe ginosko. Ary ginosko io ry havana, ny tena heviny
de mihoatra le hoe fahalalana araky ny everantsika azy mihitsy satria tena firaisana tanteraka mihitsy ny dikany i Maria zao a rehefa nanambara tamin'ny anjely izy tsy mbola mahalala lahy aho zany hoe tsy mbola nanao firaisana tamina lehilahy aho ny dikany de le hoe mahalala ginosco koa no ampiasaina amin'iny zany hoe le fahalalana zany tena entiny ilazana le hoe firaisam-po tanteraka fiombonana tanteraka mihitsy tahaka an'ireny firaisan'ny mpivady reny zay zany le atao hoe ginosco tena hoe fahalalana amin'ny antsipriany fa firaisampo firaisana tanteraka mihitsy zany no dikan'le hoe mahalala eto ka le hoe mahalala zany de olona manana firaisana amin'Andriamanitra manana firaisana amin'ny tompo zany de olona fantandreo fantatro satria olona mifandray amiko reo olona miray amiko reo olona manana fifandraisana amiko isan'andro reo de fantatro olona miresaka amiko reo de fantatro ohatran'izay zany le izy fantatro ny tompo zany a zay olona manana fifandraisana aminy sy manana firaisam-po aminy a am'izay olona mety hoe olona tsy manana an'izany ao anatin'ny fiangonana zay zany ambara eto ka inona moa ry havana ny lesona azotsika tsoahana avy am'izany mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra hoe ravana tena fantany a tena fantany azy ary fantany koa ny tsy azy ao anatin'ny fiangonanao angamby ianao kristianina mandre izo afatra zao ianao tandremo ry havana so mandeha ampahazarana fotsiny tandremo so mandeha ampahazarana fa fantatry ny tompony fantany hitany tsara mihitsy hoe ity olona ity rehefa tonga ato anatin'ny fiangonana ato inona moa ny motivation inona ny tanjony inona ny atongavana eto so de anaradreny rano fotsiny so de tonga ao noho ny intérêt zavatra hafa fotsiny fa fantatry ny tompo zany haino ny manavaka an'izany haino ny manavaka tsy azo fitandana io Andriamanitra io ramany tsy azo fitahana io Andriamanitra io ary zany ny tena fampetretana lehibe ho antsika zany fantatry ny tompo misy ambodiany ao anatin'ny fiangonana hoe mety indraindray tandremo so de mpanompon'Andriamanitra ianao akanjo fotsiny anaovana rehefa lahady fa rehefa andavanandro miverina am'le fanao ratsy ihany mipetaka indray ny masika mainty izay ahitana anao fa tena olona tsy refesy mandidy tsy azo ataona inona na inona tsy azo hivalotana tena olona ratsy eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy fantatry ny tompo zany tsy azo afenina ao anatrihan'ny tompo zany fa aoka hitandrina isika fa fantany zany kristianina ianao mandeha isan'andro amin'ny fanaravana ny tenin'Andriamanitra mivavaka ianao isan'andro manana fifandraisana amin'ny tompo ianao amin'ny alalan'ny famakinana ny teniny fantatry ny tompo ianao fantany zany fantany ianao matahotra azy io ianao matahotra anao ny ratsy io fantany zany fantatsika tsara ny ravana ny fiangonana tany Sardis vao tsy ela no nitorianany zany tamintsika apokalipsy 7:1 fantatro izy ny asanao de eo ambanimbany izy milaza manao hoe fa misy olona vitsy ao anao zay ao Sardis zay tsy nandoto ny fitafiana zany hoe fantatry ny tompo reo olona zay tena manao sitrapony sy matahotra zao fantatry ny tompo ane io tahotra an'Andriamanitra ao anatinao io hitany ane io ary tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra tena zava-dehibe zany ravana mahalala anao ny tompo fantany ny fitiavanao azy fantany ny etaetanao anatinao hitady azy fantany zany rehetrarehetra ary zany ny fifaliantsika mahay manavaka ny tompo tsy azo anaovana hoe samba manao akanjo fotsy eto any kiza moa no anina sy tavela sy taraka eto fa samy fidy ny olombelona tsy mahay manavaka ary rehefa mifidy aza ny olona indraindray de hitanao ihany hoe tsy mahay mifidy ny olombelona satria ny olombelona de mijery amin'ny zavatra ty ivelany fotsiny fa Andriamanitra rehefa misafidy tena mahalala ny anatin'ny fon'ny olona izy ary tsy azo avitahany satria mahita ny hatrany anatin'ny fisainany olona lalilany izy fantany miariary ao anatrehany fantatry ny tompo ny olona rehetrarehetra ianao zany zao everony reny olona hoe tamin'ny toerana anankiray moa nisy an'izany tamina toerana anankiray mpiasana anankiray de tara lava foana le mpiasa manao atsarambina sy ny toy izany de nasian'le mpampiasa kamera tao am'le trano de rehefa nisy kamera zany de lasa natahotra daholo le olona oetra ary tena hitan'ny patron any daholo zany ny fahataratsika sy ny fahatongavatsika sy ny resabe ataontsika ato fotsiny sy ny fipetrapetrahantsika ato de natahotra daholo le mpiasa lasa niova mihitsy ny fomba fiasa sy ny attitude satria hoe mahita an'le kamera hitan'le kamera daholo zany zatra hitan'ny patron any daholo zany zatra ataontsika rehetrarehetra ty ka ity kamera ty tsisy hoe makaizy izy io na makaizy napetraka teo fotsiny zany izy fa tsy mandeha akory fa natao justa napetraka teo fotsiny le izy de ny fisian'le kamera nefa nahafatany hoe fantatry patron daholo zany zany ataontsika de lasa nitandrina daholo ny olona rehetra tao ampiasana
ny fahafantarantsika fa fantatra Andriamanitra sy mahalala ny antsipiriam-piainantsika Andriamanitra tokony hampitandrina atsika zany. Ary io tsotra le kameranambarako teo hoe apetapetaka fotsiny fa tsy makany amin'le patron akory fa ity tena fantatra Andriamanitra ary tsisy miafina amin'Andriamanitra. Tsy azo andaingany io Andriamanitra io. Tsy azo andaingany io Andriamanitra io. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao hoe fantatrao ve? Resy lahatra ve ianao fa fantatra Andriamanitra? Mahalalana manana fifandraisana amin'Andriamanitra ve ianao? Nitaonanao ary havana amin'ity anio ity, matoa mbola renao zao afatra zao, afaka mbola manamboatra ianao, afaka mbola manavao ianao ny firaisanao amin'Andriamanitra, mba tsy ho fahazarana fotsiny, mba tsy handeha amin'ny tsy fahataoranan'Andriamanitra, fa mba tena kristianina mahalala an'Andriamanitra ianao, ilay manana firaisapo amin'Andriamanitra, ilay mifandray amin'ny isanandro amin'ny alala mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ilay kristianina mangetaheta iaona sy iresaka amin'Andriamanitra mandrakariva. Tsy ilay kristianina lahady fotsiny, fa ilay kristianina andavanandro mihitsy miaina amin'izany fiainana maha-kristianina zany. Izany no tadiavin'Andriamanitra. Izany no ilain'Andriamanitra. Ary angatao ny fanahy masina fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ary havana manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Fa eo ny etaetanao, fa eo koa ny fahalemen'ny nofontsika. Ary izany nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Angatao hoe fanahy masina ampahirezo tao miahy mba ho tafaverina tanteraka amin'Andriamanitra sy andeha amin'ny fahatahorana azy isanandro. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa anefa dia izao hoe aoka hiala amin'ny ratsy izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo hoy Paoly tamin'ny Timoty. Aoka hiala amin'ny ratsy izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo hoy Paoly tamin'ny Timoty. Hitantsika izany eo amin'ny tapany faharoa amin'ilay teny teo ihany. Raha verina vakiana toy izy manao hoe aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy. Eto indray tsika ravina dia mahita fa izay indray zany nitomboka se faharoa amin'ilay fondation. Raha vao miresaka fondation etsika dia tsy hatria tamin'izany fotoana izany ny tempoly dia misy soratra mihitsy eny amin'ny vavahady, eny amin'ny fidirana, eny amin'ny fototra nasiana soratra. Ary hatramin'izao mbola mahita an'izany tsika raha fa misy fototra atao dia asiana soratra hoe natao tamin'izao daty ihany na nanao azy, misy tenin'Andriamanitra apetraka. Iny zany ny fototra, zany hoe iny zany no zavatra tena hoe hitan'ny olona eo foana iny. Zay zany zavatra tsy miala zany, zay tsy miova ny dikan'izany hoe tomboka zay zany, tsy azo ovana zany, tsy azo kosehana zany, tsy azo kosehana zany. Ka akoatran'ilay teny zay nambara teo aloha teo fa tena tsy azo kosehana eo anivon'ny fiangonana ny fahalalan'Andriamanitra ny azy sy ny tsy azo eo dia zavatra faharoa koa dia izao hoe tena mila miala amin'ny ratsy. Aoka hiala amin'ny ratsy zay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo. Ao anatin'ny fiangonana manko miantso ny anaran'ny Tompo daholo ny olona, na hira na vavaka niny natao zany dia fiantsoana ny anaran'ny Tompo daholo zany. Dia izao aoka hiala amin'ny ratsy. Zany tokony fototra iorenan'ny fiangonana. Iorenan'ny fiangonana ny fampahafantarana ny olona hoe zay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo aoka hiala amin'ny ratsy. Zay nambarany Paoly eto. Inona moa ny dikan'le hoe miala? Ny dikan'le miala dia izao mandositra, manalavitra. Mandositra ohatra n'ireny olona mandositra hoe misy zavatra ratsy ity dia mandositra, manalavitra hoe tena ratsy be ity toerana ity, ratsy be ity, andao hiala eto tsika dia mandositra miala amin'ilay toerana zany, fa tsy hoe vao mainka andeha hitsofoka hitady loza ao anatin'ilay toeranao indray. Dia ohatr'izay mihitsy zany hoe miala amin'ny ratsy zany hoe mandositra amin'ny faharatsiana, mandosira amin'ny faharatsiana, manalavera amin'ny faharatsiana ianareo rehetra zay miantso ny anaran'ny Tompo, ianareo rehetra zay mideran'ny Tompo, ianareo rehetra zay mitory ny anaran'ny Tompo ao anatin'ny fiangonanao. Dia tahaka izany koa ny dikan'ilay miala ny heviny faharoa dia hoe manohitra, manaisotra, manilika. Any amin'ny asan'ny apôstôly zao misy fotoany Paoly tonga dia nisy mena rano vipera ozy izy nakeo amin'ny tanany, tonga dia nahilin'ilay izy dia nalefa ny tany anaty afo, nahiliny avy hatrany izy, zay le hoe manilika zay le hoe fialana zay. Ohatr'izay zany ilay izy. Ny fahotana mantsy, ny faharatsiana mantsy dia tahaka ny vipera io. Ary zay no nahatonga an'le hoe tany amin'ny Saidena mena rano, naka endrika mena rano le devoly, naka fanahany efa. Vipera io zay mandady lady te hikasika ny olo ary io raha vao nitafajanona elo tonga io dia mihinana. Ary zay fihinanana zay galina fahafatesana eo ambadika izay. Fahafatesana eo ambadika izay. Dia tonga dia manilika, zay zany le miala, manohitra. Tena hoe tsy mety zany, tsy ikenay zany, tsy miaraka amin'izany zay, tsy tianay zany, tsy lavinay zany. Zay zany le hoe miala amin'ny ratsy. Ny olona ny dikan'izay zany hoe aoka hanohitra, aoka hanilika, aoka hanaisotra zay mety ho faharatsiana rehetra eo amin'ny fiainanao ianao.
raha toka miantso sy manona ny anaran'ny tompo. Zay zany ny tiany Paoly ambary eto. Zany ny fanorenana lehibe eo amin'ny fiangonana zany. Inona ny lesona antsika tsoarina avy amin'izany? Te ahazo ny olona ny ravany faharatsiana. Araka ny ambaran'ny tononkiratsika misy fahavalo maro te hiady aminay, faly sy miravoravo, tahamotraka anay, te hitoetra ao anatin'ny olona foana ny faharatsiana. Fa anjarantsika ny io ny manaisotra sy manilika ary manala izany ao fiainantsika. Ao am-ponao ao mihitsy ny voalohany indrindra. Ao am-ponao ao ny voalohany indrindra. Be dia be ny faharatsiana te hitoetra ao anatin'ny fotsika ao. Dia miantso ny anaran'ny tompo sika, mideran'ny tompo amin'ny fiderana samihafa sika, nefa ao am-pontsika ao feno fankalana, inona moa ny dikan'izany? Ao am-po ao feno fialonana sy fiavinavonana, feno faharatsiana tsy fitiavanamana ao. Dia inona moa ny dikan'izany? Tsy miara-dalana anie zany, tsy miara-dalana zany. Ary zany mahatonga ny tompo eto iteny manao hoe asory, mandosira, ailio, aome lalana ny fahatezerana, aza vela hitoetra ao anatinao ny fankahalana, aza vela hikasika ny nofinao ny aratsiana rehetra. Zany ny ambaran'ny tononkira ny mpanakanto. Dia tahaka zany koa, reny namana reny, be dia be ny namana mitaona antsika ho any amin'ny faharatsiana. Mety olona miaraka aminao ihany io, mety ho namana akaiky anao io, mitaona anao amin'ny fijangatsangana izy. Ianao mahafantatra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra zany, tsy akasitrahan'Andriamanitra, nefa zany ny taomany ianao. Dia inona ny tokony ataonao? Dia mbola eo iazoazo ihany ve? Voakaikitry ny mena rano ihany ianao ny farany. Fa izao manalavitra, manohitra, manilika azy mihitsy raha ilaina azy, za tsy fandray aminao tsony raha mbola hiresaka amiko an'izany ianao. Tena tonga dia tapaka ny fifandraisantsika raha mbola zany ny resahanao amiko. Dia zany manko ny olana satria io miala amin'ny faharatsiana io ny aravana ka tsy moramorana io e. Tena misy zavatra be dia be lasa very mihitsy ao anatin'le izy ao, ary zay foana moa ny zavatra ambaran'ny Satana hoe tsisy mamintsony no fiainanao raha vao miala amin'io ianao. Tsisy mamintsony no fiainanao raha vao miala amin'io ianao. Tsy ny faharatsiana ry havana ny hitondra maminy amin'ny fiainanao, fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa fitaka zany, laingy zany. Misy fiainana mamy mihoatra noho io ao raha miala amin'io ianao. Misy fiainana mamy mihoatra noho io ao amin'Andriamanitra raha miala amin'io ianao. Any am-piasana mety misy ny fitaomana angalatra, hanao kolikoly, hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia iray tsik'ombakomba amin'izany ve sika? Mijoroa, miala amin'ny faharatsiana sika, manohitra sika satria ianao anie mety mpitory filazantsara, ianao anie mpanompon'Andriamanitra, ianao anie mpiandry, ianao anie mety mpampianatra sy mpiandraikitra samihafa ny anatin'ny fiangonana any, mety diakony ianao. Dia ianao ve dia andeha hanao kolikoly hiaraka amin'ireo olona tsy matahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny toeram-piasana misy ianao reo? Aoka ny olona rehetra miantso ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy, izany no afatra sy antsoantso ambara amintsika amin'ity anio ity. Ataovy tonga any am-ponao zany antsoantso zany. Ao anatin'ny fiangonanao misy ny fitsitokotokony, misy ny fankalana, misy ny zavatra samihafa sy ny fanoherana sy ny toy izany zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra reny. Aza miara-dalana amin'ireny ianao. Manalavira na heveriny olona hoe itony koa miavinavina, itony koa saritiavina, itony koa difficile, tsy maninona. Ny tenin'Andriamanitra ny fanorenana ny fiainantsika. Ary ao anatin'ny fiangonanao, izany anie ny fanorenana ao anatin'ny fiangonana. Zany ny fanorenana ao anatin'ny fiangonana zany. Izany no afatra tokony ho hita, tsy azo kosehana ao anatin'ny fiangonana zany ny dikany mahatomboka se azy. Aoka ny olona rehetra izay miantso ny anaran'ny tompo ato anatin'ity fiangonana ity, hiala amin'ny ratsy. Satana ilay mitondra antsika mandrakariva any amin'ny faharatsiana, maka fanahintsika. Dia ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Mandosira ozy ny filan'ny tanora fanahy, miala mihitsy ny dikan'izany, mandositra ny dikan'izany. Tian'Andriamanitra isika ry havana, tena tian'Andriamanitra isika. Tsy hanao fivavahana masirasira fotsiny, vavaka miambaamba, ka eo ambava fotsiny ihany ny fanarahana an'Andriamanitra fa ny fiainana feno faharatsiana ihany. Fa amin'ity anio ity mandiny teny ianao, vanim-potoana ny karemo zao, vanim-potoana ny fandinihan-tena zao, ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia zao. Inona ny faharatsiana tokony andosiranao ny hialanao? Mitaonanao ry havana, aza mijanona ao anatin'ny faharatsiana zany. Fa fambaraky araka ny tononkiratsika hoe fahatsiaram-belatsia ozy ampizay ka ety. Fa fambaraka no anao ka hialao. Fa raha tianao voavonjy ianao, afafazo izay vomendrika. Meteza hibebaka, meteza hiala amin'ny faharatsiana amin'ity anio ity. Fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao nefa zany. Fa tena mila ny herin'ny fanahy masina anao. Fanahy masina te hiala hoe, te hiova, hampio aho, homeo hery aho, hanaovako ny sitraponao Andriamanitra fa vonina. Ary akoatra zay tsy mivavaka fa tena misy akta amin'izay atao rehefa vao mandositra, ialako reto tena hidifiko amin'izay reto tsy hoera amin'ity, tsy araka, tsy andalo amin'ity toerana ity tsony, tsy hanao an'izao. Misy akta tokony atao mihitsy koa rehefa avy eo.
fa tsy hoe sentrosentro sy vavaka fotsiny fa tena mila asa ny finoana zay tananao raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de zao voalohany hitantsika teo hoe mahalala ny azo ny tompo paoly tamin'ny timoty fantatry ny tompo ry havana fantany ny fikelezanenanao fantany ny fatahorana an'andriamanitra ao anatinao fantany fa azy ianao satria manana fifandraisana amin'ny amin'ny alalan'ny teniny sy ny vavaka isan'andro ary zay le firaisampo amin'i jesosy zay ny ahafantarany antsika zay ny ahafantarany antsika tsy kristianina isaky ny paska fotsiny na isaky ny alahady fotsiny de zay vao miantso azy fa isan'andro san'andro mametraka azy olo manana fifandraisana amin'ny isan'andro izay mihitsy le kristianina tadiaviny ary zay le kristianina fantany manana firaisana aminy ny faharoa aoka hiala amin'ny ratsy zay miantso ny anaran'ny tompo i paoly tamin'ny timoty mety mpitory filazany tsara ianao mpanao fiderany ianao mety manana ndraikitra samy hafa ianao tadidio fa tena mitaky fialana amin'ny ratsy zany fa ratsy zany de fiatsaram-belatsi fotsiny fiainantsika anio ary raha nandre ny antso ny tompo ianao aza mana mafy ny fonao mety eza ibebaka mety eza iova mety eza hiala amin'ny ratsy fa tsisy fatiatoka ny fanarahana dian'ny tompo ho an'andriamanitra rerany vonahitra amen